Anandratranao ry Andriamanitro Mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehova ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazana. Iaraka hivavaka isika. Jehova Andriamanitray, Andriamanitra fitiavana ianao. Ankehitriny ao anatin'izao sabata manokana ho an'ny fahafana ara-pivavahana izao, meteza ianao hanafaka anay tsiraray avy, ary ny fotoana izay ataony dia hitondra soa sy famonjena ho an'ny tsiraray avy. Koa mitenena Jehova ho fa vonina ny hain'nomponao. Amen. Fifaliana mandrakariva no iarabako nisy tokantrano amin'izao sabata fitsarana izao. Sabata manokana maneran-tany natokany fiangonana Adventista amin'ny Tandranain'andro fafito ho an'ny fahafahana ara-pivavahana. Koa manasanao aho amin'ity sabata masina ity mba hidiran'Andriamanitra antsehatra ny fiainan'ny tsirairay avy, ary mino fa isika izay mijery izao fandarina izao dia handray ny fanahy masina ao anatin'ny tsirairay avy. Amen. Ho fanohizantsika izao fotoana izao sy ho fanomboantsika amin'ny fotoana dia andeha ataontsika ny hira 530. Hoirako tokorira ilay fity mahery fa fitiavana mamerina ny very. Izaolay fahefana be manofany mpanota na dia malemy azare handresy izao ny ota. O ira, ira, rifoko ira fa tena
Tranao tomany manarina rapotraka nohony onjantany hira hira rifoko hira fa tena ty ilay mpamonjina irao ilay mpiamina miaisy mitandro naitana misakamina na alinanandro o hira hira rifoko hira fa tena ty ilay mpamonjina iraiko fa maharitra ny fitiavanao mitaona ho anandanitra onina mandrakiza o hira hira rifoko hira fa tena ty ilay mpamonjina manasanao ary andray ny baibolinao ka ijery zay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko 7:20 ka ny 1:7 isika. Jeremia toko 7:20 ka ny 1:7. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary katsao zay adanany tanàna zay nampandehanako anareo babo ary mivavaha amin'ny Jehovah ho azy. Fa raha miadana izy dia mba hiadana koa ianareo. Amen. Mbola hiaraka hanondrika ny lohatsikitsika hivavaka. Andriamanitro, mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zay amin'izao fotoana, amin'ny andro ho an'ny fahalalahana ara-pivavahana izao. Soranay ianao Andriamanitro satria no famindraponao sy ny fitiavanao irery ny mbola ahafahanay manatrika izao fanompoam-pivavahana izao. Mamindrafo mamela ny elokay anefa Andriamanitro satria malemy zay ary manana amin'ny fahalemenay ka mangataka amin'ny fanahinao masina mba hanatrika anay, hanampy anay amin'ny fianarana ny teninao ka ahafahanay mijoro ho vavolombelonao eo amin'ny fiainanay manontolo. Mangataka aminao koa nefa zahay ho an'ny firenenay, ho an'ireo mpitondra anay isaky ny ambaratonga. Ianao Andriamanitro no hanome fahendrena feno, hanome fahalalana ho an'izy ireny tsirairay avy ka hanampy anay, hametraka anay amin'ny asa rehetra zay ataonay indrindra Andriamanitro amin'ny asa fitoriana ny teninao eo amin'ny fahalalahana ara-pivavahana. Mangataka aminao zay amin'ny fandaharana rehetra sy ny programan'asa rehetra zay ataonay mba eo ambany fitarianao ka ny fanahinao masina no eo aminay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao rery ihany Jesosy no angatana izany. Amen. Tonga eo amin'ny fanompoavana manokana momba ny fanatazana ny fanatitra sy ny famerenana ny ampafolony an'Andriamanitra isika ankehitriny. Ny tari-dalana izay natokana androany dia mitondra ny lohateny hoe
manohy ny asan'i Jesosy. Ny vaky teny dia hita ao amin'ny Korinthianina voalohany 12:12 manao hoe amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ao aminy avy ho rakitra na amin'inona no anambinana azy mba ho vita rahateo ny famoriam-bola mandra-pahatonga. Misy andinina anankiray mbola ho tohizantsika ao amin'ny Matthieu 7:5-13 manao hoe fa Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara amin'ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra. Mandiniky tsika hoe raha isika zao no niaina tamin'ny andron'i Jesosy dia mety naheno fampianaran'i Jesosy isika, kanto loatra izany, ary isika koa mety narary tamin'izay fotoana izay dia nangataka fanasitrana tamin'i Jesosy ary mety nositran'i Jesosy. Tsara izany fiainana izany. Mba faneritriretinareo hoe izany hoe niaraka niaina tamin'i Jesosy dia nomeny fampianarana, nomeny fampaherezana ary nomeny fanasitranana ara-nofo ara-baky teny. Isika koa ankehitriny ny fiangonana dia nomen'Andriamanitra iraka mba hanohy izany asan'i Kristy izany dia nitoro ny filazantsara ary koa hanasitrana ireo mpiara-belona amintsika. Raha ny fiangonana manokana no jerena dia izany asa fanasitrana izany dia ataontsika amin'ny alalan'ny fananganana toeram-pitsaboana. Raha eto Madagasikara manokana dia efa betsaka ny toeram-pitsaboana misy miparitaka manerana ny nosy. Ny fanatitra izay ataontsika, ny fanohanana izay ataontsika dia hoentintsika koa hampiroboroboana, hananganana ary hampandehanana tsara ireny toeram-pitsaboana ireny. Koa engany isika mba hanolotra, hanohana izany asan'i Jesosy izany dia ny fanamafisana, fanohanana ny toeram-pitsaboantsika eto anivon'ny fiangonana. Ny tompany hitantsika amin'izany lahateny izany. Amen. Iaraka hivavaka isika. Tompo tsaraina izay any an-danitro, misaotra anao izahay satria nomenao izany toro-lalana izany, tari-dalana izany mba hahafahanay manohana sy manohy ny asanao, ny asan'i Jesosy eto ambony tany. Mitonam-bavaka manokana izay ho amin'ny toeram-pitsaboana izay eto anivon'ny fiangonana. Ianao no hitahy ireo marary rehetra izay mandalo fitsaboana amin'ireny toerana ireny. Da io izahay mba hanohana amin'ny lafiny rehetra vavaka eo amin'ny fanatitra, fanoloran-tena, an-tsitrapo an'izany asa lehibe izany. Koa mino sy manantena izay Tompo fa hanampy anay ianao, handrotsaka fitahiana aminay ianao, azahoanay manohana izany asa tsara izany. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatana izany vavaka izany. Amen.
miarabanao sy ny ankonanao amin'izao sabata manokana ho an'ny fafana ara-pivavahana izao. Rehefa malala, maninona moa no nasiana izao sabata manokana ho an'ny fafana ara-pivavahana izao? Nasiana izao mba atsiarovantsika ny mahazava-dehibe izany fahafana izany. Tsy natao hiala amin'izao tontolo izao ny kristianina, fa natao hiaro ny tenany sy voampentiny faratsiana sy ny fahotana eto amin'izao tontolo izao. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ary manamafy
ny ananantsika adidy amin'ny firenena izay misy antsika. Hiara entana ampandroso izany firenena izany ary hitrotram-bavaka izany firenena izany. Ka amin'ny fomba ahoana no hiadanany ny firenena amin'izao fotoana sarotra izao? Jeremia 7:27 mazava ny tenin'Andriamanitra ho aiso anao. Fakatsao izay hiadanany tanàna ary mivavah ho azy, fa raha miadana izy dia hiadana koa ianareo. Mizara roa mazava tsara ny adidin'ny kristianina amin'izany vakiteny izany. Asain'Andriamanitra mikatsaka izay hiadanany tanàna isika, ary asain'Andriamanitra mivavaka ho an'ny tanànantsika isika, ho an'ny firenentsika isika. Ary raha miadana hoy ny tenin'Andriamanitra ny firenentsika sy ny tanànantsika, dia hiadana koa isika. Amin'ny maha-kristianinatsika dia manana adidy izao sy anao. Mizara roa mazava tsara izany adidy izany. Voalohany dia mikatsaka izay hiadanany tanàna. Ny faharoa dia mivavaka ho azy. Andao diniantsika tsiraray avy izany teboka roa lehibe izany. Dia ny hoe mikatsaka izay hiadanany tanàna ary mivavaka ho azy. Mikatsaka izay hiadanany tanàna. Amin'ny fomba ahoana no anatanterana izany hoe hikatsaka aho mba hiadanany tanàna, nefa efa miaina ao anatin'ny fotoan-tsarotra, miaina ao anaty hoe javatra izay manahirana. Ny tantaran'ny Nehemia dia miresaka amintsika ary manome lesona ho antsika. Nehemia dia niasa tany an-tanin'olona izay toerana lavitra ny tanindrazana, lavitra ny tany nahaterahany sy ny tany nahalehibe azy. Ny lesona tsoahana sy nomeny Nehemia tao anatin'io tantara io dia ny fitiavan-tanindrazana. Anisan'ny lehilahy izay tia tanindrazana i Nehemia. Nanao ny anjara asany ampatokiana i Nehemia. Izay zavatra mpanaovina azy dia nataony Nehemia ampatokiana. Ny tena kristianina dia manao ny asany ampatokiana. Na amin'ny asany amin'ny tena manokana, na asa eo amin'ny tany sy ny firenena, dia mila manao asa ampatokiana ny kristianina. Tahaka ny Nehemia, tsy ho fitadiavam-boninahitra na ho tombotsoa ny tena, fa hanomezana voninahitr'Andriamanitra ny tanjon'izany. Ry hava-malala, Nehemia koa dia nitaona ny olona rehetra hiara entana sy hampandroso sy hanarina any Jerosalema. Rehefa mijery Nehemia 7 iray manontolo isika dia hitantsika ao izany. Ary izay nampalaza Nehemia dia ny fananany vizion, hampandroso ny firenena, hampandroso ny tanindrazana, ary napitany tamin'ireo manodidina azy izany toe-tsaina, ty firenena, ty fampandrosoana izany. Raha kristianina isika, ary amin'ny maha-kristianina antsika mihitsy moa izany, dia tokony haka modely tahaka ny Nehemia isika. Mitady izay hiadanany tanàna. Mitady izay hampandroso ny firenena. Mety hiteny ianao hoe amin'ny fomba ahoana no afaka mampandroso ny firenena izay efa potika, mety rava, tsy fantatra, efa miaina ao anatin'ny fotoan-tsarotra ity. Misy fomba fiasan'ny Nehemia koa. Ary fomba fiasan'ny Nehemia faharoa dia ny fitiavam-bavaka. Ty vavaka i Nehemia, niaina tao anatin'ny vavaka izy, ary anisan'ny kolokolo ny toe-tsainy ny soatoaviny iray
nampitainy dia ny fitiavam-bavaka ary ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny firenena, ny fiainantsika mihitsy mila tia vavaka isika raha tia handroso. Mila tia vavaka isika raha tia hita vokatsoa na amin'inona na amin'inona. Ary mila matahotra an'Andriamanitra satria Nehemia dia nampianatra ny vahoaka izany fatahorana an'Andriamanitra izany. Vokany zavatra nataony Nehemia dia afaka nitarika fampandrosoana aingana izy, afaka nitarika fanoherana tampinoana izy ka tsy voafandrika, afaka nampiditra antsehatra an'Andriamanitra izy ka nahatafatsangana ny firenena. Dia ny firenen'Israely izany tamin'izany fotoana izany. Jeremia 7:21. Fa izao mahalala nevitra heverako anareo, o Jehovah, dia hevitra tonga fiadana fa tsy loza, mba nome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Na dia ao anatin'ny farany azy isika, na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra farany azy isika, na dia ao anatin'ny olana maro samihafa azy isika, dia tadio fa ny tanjon'Andriamanitra dia ny ahatonga tsika tsiravy atsapa izany fiadanana izany fa tsy losa. Ary izany fiadanana izany no hitarika antsika ao anatin'ny fanantenana amin'izao fotoana izao. Ry hava-malala, ho antsika tsiraray avy, mila tia vavaka isika. Mila matahotra an'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, dia hita taratra fa olona manana an'Andriamanitra ary olona matahotra an'Andriamanitra, olona tia vavaka. Ary ny fandriana ao anatin'izao sabata manokana ho an'ny fafana ara-pivavahana izao dia hikolokolo mandrakariva ny fitiavam-bavaka isika tsiraray avy, ary hitrotram-bavaka hatrany ny firenetsika fa tsy menomeno na mety hoe ho tafalatsaka ao anatin'ny hifanankianana maso samihafa tahaka n'izao tontolo izao. Fa ny anjarantsika kristianina amin'ny zanak'Andriamanitra antsika dia mikatsaka izay idahanana ny tanàna ary mitondram-bavaka mandrakariva izany firenena izany fa eto no misy antsika. Tahaka ny Nehemia tia tanindrazana ary niporofony tamin'ny alalan'ny fitiavam-bavaka izany, porofony tamin'ny alalan'ny fatahorana an'Andriamanitra izany. Sambatra ny firenena manana an Jehovah ho Andriamana. Hanome fiadanam-po sy fiadanan-tsaina ho aisianao ny Tompo, ary hanome fahafana antsika mandrakariva ihany koa izany fiadanam-po sy fiadanan-tsaina sy fatahoran'Andriamanitra izany. Rasoanao sy ny ankonanao.
Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tombonay, Andriamanitra lehibe, tombony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra antom-pisianay, ary ilay Andriamanitra nahatonga anay ho tonga zava-misy eto ambony tany ity. Andriamanitra, misaotra anao noho ny fitiavanao anay tsiraray avy. Misaotra anao noho ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Ankehitriny nomenao anay ny teninao. Tamin'ity anio ity, engany izany teninao izany dia mba hahatonga anay hahatsapa ny fitantananao. Ka izahay tsiraray avy dia samy hikatsaka mandrakariva ny adanany tanàna izay misy anay, ary hanana fitiavana ity tandrazana ity, ka ho porifonay amin'ny alalan'ny vavaka izay ho asandratra izany, porifonay amin'ny alalan'ny fatahorananao izany. Andriamanitra, ianao anie hita manokana izao firenena izao, ary haneho ny herinao sy ny fahalehibiazanao amin'ity tany sy firenena izay misy anay ity, ary hanome fahendrena mandrakariva ny mpitondra anay ianao, ka hanome fahalalana anay izy ireo ny amin'ny fanatanterahana ny asanao sy ny iraka ampanovinao anay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen.